hiditra amin'ny fanamby lehibe isika dia mahakasika indrindra ny fametrahana an'ireo parc solaire eto Madagasikara. Anisan'ny fanamby napetratsika ny ametraka parc solaire 5 mégawatts avy any Atsirana, Nanosbe, Mahajanga, Toamasina, Fianaratsoa ary Toliara. Fantatsika ny fahasahiranana hatramin'izay amin'ny fandaniana solika. Ary ny fametrahana an'ireo parc solaire ireo dia ahafahantsika manao économie ana 107 milliards d'ariary amin'ny resaka fandaniana solika fotsiny. Isam-bolana io, monsieur le ministre, les 107 milliards d'ariary. L'économie isa-taona 107 milliards d'ariary isa-taona zany l'économie amin'ny 50 mégawatts. Nefa ametrakatsika 100 mégawatts eto Antananarivo. Zany hoe fanamby lehibe zany zavatra ho ataotsika zany. Io ihany koa ny olana zay niainantsika hatramin'izay, satria ny JIRAMA dia manofa groupy amina orinasa tsy miankina, manofa 54 mégawatts amin'ny AXAF, 36 mégawatts amin'ny Sambion ary 4 mégawatts amin'ny Vestop. Ny ofan'ireo groupe ireo dia eo amin'ny 60 ka hatramin'ny 80 millions de dollars isa-taona. Ary zay nametrahantsika tanjona ny hoe ny vidy 105 mégawatts tsika, zany hoe mihoatra noho n'ireo groupe rehetra hofaitsika ireo zany no apetratsika, ary tsy maintsy ho vitatsika afaka volana vidy zay, fa ny Andriamatoa Minisitra moa no anazavan'izay. Ary zany zavatra rehetrarehetra zany dia ao anatin'ny tanjona apetratsika ny hoe anavotana ny JIRAMA, tsy hanofa groupe intsony, tsy handany solika be intsony, ary anena ny subvention zay omena sy apetraka ho an'ny JIRAMA izany zavatra rehetrarehetra any. Tena misedra olana goavantsika ankehitriny, fa kosa tsy hoe ao anatin'ny olana fotsiny dia hijery fotsiny, fa manana vaolantsika ary manana tetikasa, fa ny fanantanterahana an'izay no mba omeko ny Andriamatoa Minisitra ny énergie sy ny hydrocarbure ny fanazavana ny tetiandro sy ny fanantanterahana, ny fametrahana an'ireo tetikasa ireo. Andriamatoa Minisitra, anao ny fitenenana. Misaotra betsaka Andriamatoa Filoham-pirenena na fitenenana. Miarabanao ampanajana Andriamatoa Filoha, miarabanao ampanajana Andriamatoa Prime Ministre, miarabantsika rehetra mpikambana ato amin'ny gouvernemanta sy ny rehetra izay manatrika eto, mpiasan'ny ao anatin'ny primature sy ny présidence sy izay rehetra mijery na miaino izao filakevitra ministra izao. Marina tokoa Andriamatoa Filoha fa ny sehatry ny angovo dia tena lehibe tokoa ao anatin'ny fiainam-pirenena. Ao anatin'izany na ho an'ny vahoaka isa-tokantrano na ho an'ny orinasa ihany koa. Ary isika eto Madagasikara dia miakatra foana isa-taona ny filana angovo amin'ny ankapobeny. Any ka zava-dehibe tokoa no mizotra tsikelikely makany amin'ilay transition énergétique na ny fampiasana ny angovo azo vozona, satria isika dia sady manan-karena masoandro, rivotra sy amin'ny toerana sasany dia rano. Ka ny teny ho atolotra eto amin'izao voalohan'izao dia ny fanazavana hoe aiza ho aiza tsika ao anatin'ilay programme anaky 3 dia momba n'ilay parc solaire 50 mégawatts ny fanaparitahana azy sy ny fametrahana azy, dia avy eo ny 50 mégawatts koa ery amin'ny lac Arivo sy ny PK0 ny autoroute, ary ny fanazavana koa momba n'ilay 150 mégawatts izay tsy maintsy apetrakitsika any amin'ny région rehetra izay misy centrale JIRAMA mihodina amin'ny solika ka tsy maintsy ho atao hybridation. Ary farany moa dia isy fanazavana koa
momba n'ilay fametrahana centrale thermique 105 mégawatt eto Antananarivo rehefa ilaina rehefa miatrika amin'ny fotoanan'ny maitany indrindrandrindra tahaka ny mahazo antsika amin'izao fotoan'izao. Momba le 50 mégawatt voalohany andriamatoa filoha andriamatoa prime ministre tsika rehetra dia izy io ny répartition an'izy io ngamba nazavaiko voalohany. Izy io zany dia 20 mégawatt no apetraka eto Antananarivo, zany hoe miditra amin'ilay atao hoe réseau interconnecté d'Antananarivo. Ka toerana telo no voasafidy zany ametrahana an'izy io, dia eny Ambatomirahavavy 3 mégawatt, Ampangabe 10 mégawatt ary Ambohidranoilafy 7 mégawatt. Dia ny any amin'ny tanàn-dehibe any amin'ny faritra araky ny tenin'andriamatoa filoham-pirenena teo dia any Mahajanga, Antsiranana, Nosbe, Toliara, Fianaratsoa ary Toamasina izay ho asiana 5 mégawatt tsirairay avy. Inona mazava-dehibe an'izy ireo? Voalohany indrindra aloha amin'ny faritra eto amin'ny réseau interconnecté Antananarivo fampiakarana zany ny puissance mba misy eto amin'ny réseau satria amintsika amin'ny teny izao ny filana avy amin'ny mpanjifa zany izay branché amin'ny réseau interconnecté Antananarivo dia tafakatra hatrany amin'ny 250 mégawatt rehefa amin'ny atao hoe période de pointe ilay appel de charge zany amin'ny hariva zany indrindrindrindra ary tsy mitsahatra mitombo izy io noho ny fitombon'ny tanàna sy ny isan'ny orinasa sy ny abonné zany. Ka izy ireo dia efa samy manana ny filaminana momba an'izy io. Ny ka voalohany any Ambatomirahavavy dia ny Jiramano ametraka azy, ny akabeazan'ny entana dia efa tafakatra eto Antananarivo daholy satria ampatsiaroviko fa nisy conteneur marobe moa tonga avy any ivelany tao Toamasina dia efa mipirina any amin'ilay entrepôt provisoire any Toamasina izy ireo alohan'ny anaparitahana azy manerana an'ilay site efa notanasaina teo. Ka ao anatin'izany ny kahana Ambatomirahavavy moa zany dia Jiramany anao azy ary ny akabeazan'ny entana dia efa tonga eto ka efa hanomboka tsy ho ela ny asa fametrahana an'izy io mba nitanjona mba ho vita any amin'ny faran'ny volana Marsa na any amin'ny volana Avril any farafahatarany. Ny zava-dehibe ao anatin'io dia ny fisafidianana ny tany moa dia hoe tsy maintsy manakaiky toerana ahafahana manao ny connexion, izany hoe le ligne haute tension zany miala avy eo amin'ilay centrale solaire mitsofoka eo amin'ny réseau. Zay zany ny zava-dehibe amin'io. Neny le toerana anankiroa hafa Ambohidranoilafy sy Ampangabe izay 7 mégawatt sy 10 mégawatt dia amin'le voalohany efa misy zany prestataire vonona ny anampy ny ministera amin'ny fanamboarana an'izy io efa anatin'ny fifampiresahana amin'ny zareo izahay amin'izao fotoan'izao ka ny tanjona dia mba hanomboan'ny asa izay haingana ihany koa momba an'izy io ary mba ametrahana an'izy io any amin'ny volana mena farafahatarany any amin'ny volana jiona any fa alohan'izay nefa misy koa ny asa amin'ny tany zany izay tsy maintsy atao izay le travaux connexes moa ny fiantsoana azy na ny route d'accès sy ny rehetrarehetra dia misy asa tsy maintsy atao izay tsy maintsy iraha miasa amin'ny ministera hafa na ny région ihany koa. Momba ny le toerana hafa eto Madagasikara moa amin'izao fotoan'izao efa maro tsy kelikely ihany ny isan'ny olona na orinasa moa zany marimarina kokoa efa manomboka misehatra miasa eo anivon'ny ty domaine ny fametrahana parc solaire ty. Ka efa maromaro tamin'izy ireo efa mifampiresaka aminay ary misy ny efa naneo ny fahavononany hiara-iasa amin'ilay fametrahana an'ireny site ireny satria maromaro amin'ilay orinasa efa mitsangana eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao ny efa nanamboatra parc solaire ho ana orinasa satria fantatsika fa ao anatin'ny lalàna dia efa afaka manao an'ilay atao hoe autoproduction ny orinasa ary misy industriel maromaro na any amin'ny textile zany na amin'ny agroalimentaire na any amin'ny resaka pêcherie na any amin'ny resaka usine isan-karazany any efa manomboka mampiasa manao autoproduction zany ho an'ny filany amin'ny ankapobeny satria zareo koa efa manao mix énergétique zany amin'ny activité. Ka ireo prestataire ireo zany ny sasany amin'izy ireo zany efa nanaiky hoe vonona ny hijery akaiky efa metanana dia anao tolotra zany ahitana ny fametrahana moa zany, zany hoe amin'ilay prestation d'installation zany indrindrindrindra zany
no nifampiresahana tamin'izy ireo. Maromaro izy ireo ary hoentina mendalana satria ny eny amin'ny le région indrindrindrindra ny terrain moa zany dia efa identifié daholo dia efa eo ampikarakarana ny momba ny resaka terrain zany ny équipan'ny ministère miaraka amin'ny JIRAMA mba ahafahana mise à disposition an'le terrain mba ahafahana mijery akaiky ny début de travaux de préparation rehetra zany ao anatin'izay. Ny tsara marihana moa zany le araka ny filazandriamato filoha teo hoe ny fametrahana parc solaire na 50 mégawatt zany dia raha amin'le coût amin'izao fotoana izao na ny maso-karena amin'izao fotoana izao izay fantatsika fa ambony ny maso-karena amin'ny famokarana eo raha oharina amin'ny vidiny zany amin'ny famarotana azy amin'ny mpanjifa dia manome économie mihoatra ny 100 milliards d'ariary zany ao anatin'ny heritaona amina parc na 50 mégawatt zany ka zava-dehibe tokoa zany mba fampihenana ny maso-karena ho an'ny JIRAMA sy mampihena ihany koa ny subvention sy ny lanjan'ny solika ao anatin'ny charge d'exploitation ny jiro sy rano malagasy. Zay ny amin'iny voalohany iny. Momba n'le projet faharoa eto Antananarivo ihany dia momba n'ilay parc solaire zany apetraka ery amin'ny Lakiarivo sy ny PK0 ny autoroute. Izy io zany dia efa nisy moa zany ny fidinany fotony niaraka tamin'le olona nanao ny première offre na ny tolotra voalohany momba ny eo amin'ny lac Iarivo. Araka ny toromarika moa dia jerena ihany koa ny option anankiray eo amin'ny PK0 ny autoroute ary isaorana ny namana sekretera mpanjakana misahana ny tanàna vaovao zay fametanana momba ny fanaovana ny repérage rehetra eny zany sy misy ny étude rehetra mba ahafahana zany mandroso amin'io ka efa eo mpamola volana le tolotra manaraka zany eo amin'le option 2 zany le prestataire voalohany name an'le offre initiale mba ahafahantsika zany miroso amin'ny fanaovana amin'izay ny ara-barotra rehetra na ny appel d'offre zany ahafahana manomboka ny fanafarana ny entana sy ny travaux mba ho tratratsika any amin'ny fin ny deuxième trimestre na amin'ny voalohandohan'ny troisième trimestre 2025. Ampatsiovina fa io 50 mégawatt le eritreretina voalohany io dia isy batterie. Inona mazava-dehibe ny batterie moa zany batterie de stockage d'énergie satria ny batterie de stockage d'énergie voalohany indrindra ny parc solaire zany ndrendremako tsara ampatsiahivina ihany fa ny système solaire marina fa misy puissance installée nominale izy ohatra tsika miteny hoe 50 mégawatt fa miovaova izy io arakaraka ny rayonnement azon'ny le toerana zany sy ihany koa raha ohatra ka misy rahona dia miovaova izy io zany hoe instable zany ny production fa tsy voatery hoe stable mandrakariva ka noho izany ilaina le manana batterie mistabiliser an'le production ary ihany koa le batterie dia manangona n'le angovo zany na le énergie mba ahafahana mamoaka an'io indray rehefa tonga ny hariva amin'le fotoana zany mampabetsaka ny filana any amin'ny tokantrano sy any amin'ny orinasa iny le atao hoe heure de pointe mba hanao restitution an'une partie an'le énergie ilay batterie zany. Zava-dehibe zay amin'ny heure de pointe satria ihany koa eo no mila an'ilay énergie zany ny rehetra ary rehefa atao zany ny kajikajy raha ohatra ka hoe mametraka 50 mégawatt tsika na dia ataontsika hoe à 70% raha ny fonctionnement le izy zany hoe 35 mégawatt ny ampahany amin'io zany mety eo amin'ny entre 20-25 mégawatt mandeha any amin'ny réseau fa eo amin'ny 10 à 15 mégawatt micharge batterie dia rehefa mandritry ny andro iny zany rehefa voacharge le batterie dia afaka mirestituer tsara n'le énergie zany mankany amin'ny réseau amin'ny période de pointe. Izy io moa ny branchement an'izy io efa mijerena ihany hoe aiza no ataony connexion dia eny amin'le fiantsoana azy moa hoe tanànord na ny eny Tanandrano zany no atao ny connexion an'izy io ary efa mijery akaiky momba an'io zany zay rehefa azo le offre définitive an'ilay prestataire nanao an'le offre voalohany iny.
Manarak'izay araka ny tenin'Andriamatoa filoha teo moa dia Antananarivo 100 mégawatt ny tanjona. Raha amin'le resaka toerana misy ihany ny toerana ihany koa manodidina n'Antananarivo ahafahana mametraka le 50 mégawatt ambony mba ho lasa 100 mégawatt zany manodidina n'Antananarivo amin'le toerana satria zava-dehibe ihany koa no mba hisy an'le répartition ihany koa mba fitsonjovana ny ligne atsika satria eto Antananarivo ny ligne ny Jirama dia efa matetika zany moa efa somary saturé ihany noho ny abetsaky ny mponina sy ny orinasa nefa ny fotodrafitrasa efa somary tranainy ihany ka tsy ny sasany tsy afaka mandray puissance ambony loatra raha izay no izy ka misy toerana anankitelo moa no jerena fa misy toerana hafa ihany koa ho atao an'le afaka atao an'le complément mba azahoana an'le 100 mégawatt manodidina n'Antananarivo dia eny Ampitatafika eny Imeritsiatosika dia any Ibity dia mbola misy toerana hafa ihany koa izay ahafahantsika manao extension any Erinany zany fa reo aloha no amin'izao fotoana izao zany no ohatrany hoe efa identifié fa efa mijery akaiky momba ny étude sy ny chiffrage rehetra momba an'ireo zany ny technician. Zava-dehibe zay mba azahoana an'le 100 mégawatt manodidina n'Antananarivo araka ny fanazavako teo. Momba ny any amin'ny faritra araka tenin'Andriamatoa filoha teo raha 100 mégawatt no tokony ampidiritsika eto amin'ny réseau interconnecté n'Antananarivo oka tsy adino fa any amin'ny faritra dia maro dia maro ny centrale zany mbola mihodina amin'ny solika ka ny tanjotsika dia nametraka hatrany amin'ny 150 mégawatt. Efa nisy zany ny étude natao nahitana hoe firy mégawatt isaky ny toerana ao anatin'ny district tsirairay avy reny satria fantatsika fa ny Jirama dia manana centrale amanjatony zany miparitaka any amin'ny district rehetra any kefa identifié daholo ny puissance zany ilain'ireo toeran'ireo miaraka amin'ny stockage izay stockage na énergie zany na le batterie miaraka amin'izay ao anatin'le slide moa 770 zao ny hitantsika ao anatin'io tableau io efa identifié daholo ary hitantsika angamba ery amin'le voalohany fa na dia efa misy ara le 5 mégawatt isaky le localité lehibe dia tokony mbola ampiny izy ireo mba azahoana le 150 mégawatt zany fa ao anatin'ireo 78 fotsiny io fa apatsiahoviko fa ao anatin'ny projet DECIM dia efa misy 70 zay ho ataony financier amin'ny projet DECIM ilay fiarahamiasa projet fiarahamiasa miaraka amin'ny banque iraisam-pirenena na amin'ny banque mondiale ka rehefa total zany ireo dia misy 95 sites zany ao anatin'io. Ao anatin'ireo moa zany misy ireo toerana zay efa tao anatin'le programme voalohany fa noho le fandaminana lasa somary niova le 50 tamin'ny voalohany fa efa ho ampidirina tafiditra ao anatin'reto zany le toerana manaraka mba amin'izay misitraka daholy ireo district sy ireo région rehetra zany izay misy centrale Jirama ao anatin'le programme hybridation. Io programme io moa dia ao anatin'ny plan d'investissement public atsika amin'ity taona 2020 sy 2020. Izay ny momba an'iny zava-dehibe tokoa io satria fanatsarana ny tolotra aloha voalohany indrindra fampianana ny vidin-solika ny lanjan'ny solika ao anatin'ny famokarana herinaratra ary ny économie raha natao ny vinavinan'io dia mihoatra ny 300 milliards d'ariary ny économie raha opérationnel tsara daholo ireo 150 mégawatt ireo ka zava-dehibe tokoa zany amin'ny fametrahana an'ireo mba mampiasa angovo azo vozina amin'izay isika. Zay zany amin'ny ankapobeny momba an'iny projet anaky telo reny le 50 voalohany ny laky arivo ny extension à 100 mégawatt eto Antananarivo ary ireo any amin'ny région. Le projet manaraka tonga dia resahako angamba dia efa enontsika ihany fa amin'ny fanazavana momba ny hoe aiza hoaizintsika amin'izao fotoana dia ilay fametrahana centrale thermique HFO 105 mégawatt eny Ambohimanambola. Fantatsika fa na eo ara ny programme fametrahana ny atao hoe parc solaire mandeha amin'ny masoandro
araka ny teniko teo dia ny production à partir ny parc solaire mety miovaova arakaraky ny toetrandro, arakaraky ny ensoleillement, arakaraky ny rahona, arakaraky ny hoe fotoana raha sendra misy orana dia midina ny production solaire reny. Dia eo ihany koa ny filatsika indrindrindrindra amin'ny fotoana ny haitanina ny période d'étiage. Rehefa amin'ny période d'étiage tokoa mantsy arity zay tao anatin'ny taona vitsivitsy zay ary tamin'ity taon'ity angamba ny tena atao hoe mafy dia tena miena be hatrany amin'ny 500 na 20 isan-jato sisa ireo centrale hydroélectrique. Zay zany ny tsikaritra tato noho ny fiovaovan'ny toetrandro. Ka amina période d'étiage zany tena ilaina ny manana centrale backup ahafahantsika miodina. Ka zay no anisan'ny antom-pisiny ity centrale ity zany 105 mégawatt. Apatsaheviko fa ity centrale ity dia ny Jirama moa ny hitatana sy hanodina azy ka amin'izay fotoana zay zany dia tsy misy ilay ofany araka ny tenin'Andriamatoa filoha teo satria centrale an'ny firenena malagasy zany izy ity ho tantanan'ny Jirama. Izy io dia fampatsirovana raha teknika kely 105 mégawatt, 7 moteurs zany miaraka amina 7 alternateurs sy 3 transformateurs no zay no manome 7x15 zany manome an'le 105 mégawatt. Izy io zany amin'ny ankapobeny aiza ho aiza tsika izao efa maro ny entana tonga eto amin'ny firenena zany misy ny efa any amin'ny toerana asiana azy any Ambohimanambola, misy koa ny mbola any Toamasina, dia misy ireo mbola endrasana ny fiaviany zany avy any amin'le toerana nangalana anazy zany tany amin'le centrale nisy azy taloha. Marihana fa nandefa iraka manokana moa izahay nandeha nijery tany toerana momba n'le entana ambony dia efa hita tany daholo zany ireo entana miandry embarquement anaty sambo ireo. Ny zava-dehibe amin'ny lafiny ara-teknika dia noho ilay ataoko hoe configuration an'le centrale zany dia tsy maintsy tonga aloha ny alternateur satria ny alternateur dia aniloha amin'ny moteur ary reny dia entana mavesatra avokoa ka tonga iny dia amin'izay tonga dia installé eo amin'le socle efa miandry azy dia installena koa ny moteur atao ny branchement dia mandeha daholo ny travaux na mékanika na électrika rehetra. Dia ny zava-dehibe amin'ity projet ity dia momba ny renforcement ny lalam-pirenena faharoa. Ny zava-misy zany amintsika amin'ny teny zao dia 13 ireo ataoko hoe point noir mila renforcement amin'ny lalam-pirenena faharoa. Ary io renforcement ireo ny lafiny ara-génie civil dia efa vita avokoa. Misy structure métallique tsy maintsy apetraka isaky le point ka ireo structure métallique ireo zany dia efa tsy ho ela dia hanomboka ny ametraka azy eny amin'ny site amin'izay zany le prestataire satria efa vitany en atelier daholo ilay structure métallique ka ho apetrany eny amin'le toerana tsirairay avy izy ireo satria raha ohatra ka ataontsika hoe tonga any amin'ny faraparan'ny volana janoary na dia voalohan'ny febroary le entana lehibe izay mbola endrasana dia vao tonga ireny dia afaka manomboka koa zany ny transfertn'izy ireo na ny transportn'izy ireo amin'izay miakatra aty ka zay ny antony hoe amin'izao janoary zao dia efa tokony apetraka daholo le renforcement métallique rehetra anaovana azy. Zay zany ny tena zava-dehibe amin'izy io. Ny tanjona moa Andriamatoa filoha dia ny mba apa-opérationnel an'le centrale any amin'ny volana jiona 2024 ka efa misy maromaro ihany ny asa efa mandeha koa ary amin'le toerana zany hoe any Ambohimanambola satria na ny préparation en site, ny travaux de génie civil amin'ny fondation, ny bâtiment, ny andraisana an'le équipement rehetra, ny cuve de stockage, ny HFO any amin'le toerana efa misy asa nandeha efa amina fahavitana isan-karazany daholo amin'ny terme de pourcentage dia izy koa ny travaux électriques sy ny partie instrumentation rehefa mipetraka daholo ilay machine lehibe zany zay no fampiresahana. Zay zany amin'ny ankapobeny raha fitinina mombamomba n'ireo projet ireo araka ny teniko teo le centrale ndraindray misy olona mametra-pantiny ihany hoe manino tsika mbola mampiasa ihany centrale hydro azafady thermique tompoko. Ny centrale thermique ao anatina production ilaina ihany satria voalohany indrindra araka ny teniko teo amin'ny période maintany
faharoa en terme le atao hoe backup zany na remplacement satria raha sanatria misy zavatra mitranga any amin'ireny centrale hydroélectrique na rehefa tsy ampy ny famokarana avy amin'ny centrale solaire ny centrale thermique dia vetivety kely ny fomba fidemarinana azy dia tonga dia mamokatra sady stable kokoa zany ny production marina fa mitanjona dia hoe ny parany renouvelable no atao betsaka kokoa satria ny tanjontsika dia atao mihoatra ny 5.70 ka hatrany 20 isan-jato avy amin'ny renouvelable fa mila backup ihanytsika amin'ny centrale thermique sady ity centrale ity dia marka Wärtsilä io aka Wärtsilä numéro 1 mondial amin'ny resaka moteur de production zany amin'ny centrale thermique mihodina amin'ny HFO zay tompoko amin'ny ankapobeny momba an'ireo projet goavana izay miandry antsika amin'ity taona 2024 ity misaotra ny mandroflo ya ny olana famokarana herinaratra moa dia mila vahaolana ary vahaolana anisan'ny hoentintsika ny fanatanterahana an'ireo asa rehetrarehetra efa natomboko reo andriamato ministra ny zavatra hita sy tsapa dia tsapa fa lafo dia lafo ary tsy ampy ny famokarana herinaratra eto Madagasikara ary mbola vitsy ny tokantrano mampiasa ny herinaratra araka ny tokony ho izy avy amin'ny orinasa JIRAMA zay no antony tsy maintsy ampitombotsika ny fitaovana ahafahana mamokatra herinaratra amin'ny vidiny mirary ny coût moyen de production antsika dia 1300 ariary ny kilowattheure nefa ny prix de vente ivarotan'ny JIRAMA ny coût moyen zany io de 764 ariary zany hoe vao mampirehatra ny interrupteur tsika zany indrindra fa amin'izao fotoana maitany zao isaky ny segondra isaky ny minitra isan'andro isan-kerinandro isam-bolana isa-taona dia ny ankamaroany ny budget ny fanjakana ny firenena malagasy dia mandeha makany amin'ny JIRAMA anaovantsika subvention amin'ny JIRAMA noho izany tsy maintsy mitady vahaolana antsika hoe inona ny olana tsy anaovantsika subvention ntsony efa reo le izy monsieur le ministre ary zay zany tsy maintsy ataontsika ny any afanganana ny fanatanterahana an'ireo azy ireo satria ny coût-ny production ny andekaleka zao ohatra dia 50 ariary ny kilowattheure tanao raha ohatra ka 1300 ariary zany amin'ny fampiasana en moyenne mitambatra eo ny fampiasana ny fampidinana misy reo 1000 mampiasa solika fa rehefa atambatra amin'ny andekaleka zay 50 ariary dia manome an'io vidiny 1300 ariary ny coût de production ny solaire reo parc solaire ao apetratsika reo dia 185 ariary ny kilowattheure ny dikan'izany zany zay ny antony tsy maintsy ametrahantsika parc solaire goavana be dia be satria raha mamokatra herinaratra azo avy amin'ny parc solaire zany tsika dia ny vidiny ivitanan'ny vahoaka anazy ankehitriny 764 ariary nefa ny famokaratsika ankehitriny 1300 ariary zany hoe matiantoka zany ny JIRAMA fa rehefa mampiasa zany tsika ny parc solaire 185 ariary dia mahazo tombo ny JIRAMA satria mivarotra amin'ny 764 ariary noho izany zany monsieur le ministre zay no antony tena namafisaka hoe mila afangantsika farak' zay aingana ny fametrahana an'ireo parc solaire reo mila ataontsika miasa ny tompona andraikitra rehetra eo anivon'ny JIRAMA eo anivon'ny ministère ny taleparitra rehetrarehetra mba tsy hatoritory satria ny zavatra fantatra aloha dia nisy fahatarantsika tamin'ny fametrahana an'ireo nefa isaky ny segondra ray isan'andro isam-bolana dia mandovolontsika mameno ny banga eo anivon'ny JIRAMA ny antotanisa eto amasoko eto
dia ny fametrahana an'ireo parc solaire reo ny 50 mégawatts efa tonga ny 100 mégawatts izay apetraka eto Antananarivo dia ahafahantsika manana tahiry 323 milliards isa-taona na 26 milliards d'ariary isam-bolana. Zao amintsika miteny zao zany ohatrany hoe mandoro volontsika. Alaina le vola dia vidanana solika dia ohatrany hoe dorana ny vola ary makarary fo. Ary zay mola niteneniko hoe makarary fo satria vola tokony anasoavantsika ny vahoaka, tokony anampitsika ny sekoly, tokony anampitsika ny foto-drafitrasa, nefa ankehitriny dia ataontsika subvention any JIRAMA. Zay niteneniko hoe zay ny olana fa efa manana vahaolana tsika. Ny vahaolana dia ireo efa niresahany Andriamatoa ministre reo. Eo amin'ny 200 mégawatts eo ny filantsika rehefa tena mampiasa herinaratra zany ny eto Antananarivo amin'ny andro atoandro, fa amin'ny alina eo amin'ny manomboka amin'ny 10 ora sasany amin'ny enina eo parapahatongany amin'ny 6 dia mahatratra hatrany amin'ny 243 mégawatts. Rehefa tsy mamokatra zany andekaleka dia mampiasa vola be kokoa tsika voatery hividanana solika. Ary tena mampijaly ny fitondrana zany, mampijaly ny JIRAMA ny fandaniana toy izany. Nefa matetika ny olona tsy mahafantatra an'ilay fandaniana dia mametsiny fotsiny efa maninona ary no tapaka ny jiro. Nefa ilay fandaniana tena miopapana. Ary zay no vahaolana nataontsika hoe mila petraka aingana ny fametrahana an'ireo parc solaire reo Andriamatoa ministre. Raha ny fehiny ny resahanao teto zany efa ela reo ny tonga fa mila hafaingantsika dia nyteny ianao hoe any amin'ny volana marsa ka hatramin'ny volana jona no ahafahantsika mametraka an'izany, fa za mahita hoe afaka hafainganina. Monsieur le Premier ministre. Misaotra indrindra nanome fitenenana Andriamatoa filoha ary miaraba ampanatsananao dia miaraba antsika rehetrarehetra miara amin'vao reto nivon'ny filan-kevitry ny ministre dia miaraba ihany koa ny voaka Malagasy. Ny fanontaniana saika tiako apetraka ho an'Andriamatoa ministre ny angovo sy ny akoranafo Andriamatoa filoha, satria voalazanao teo efa mazava ny lalana tiatsika atongavana amin'ny fahafahantsika ampiasa ny subvention lava reny omeny any JIRAMA mba ho avadika ho fanampiana ny fampandrosoana ny Madagasikara. Ny zava-misy hatramin'izay Andriamatoa ministre dia misy ny retetitiandro izay fanapetraka reo, kanefa hatramin'izao tsy miroso atsika ny fanatanterahana an'izany. Nisy fotoana dia fa nomena ny toromarika teto anivon'ny filan-kevitry ny ministre ny hoe ametrao groupe dédié task force mihitsy ary tokony atao visible ny résultat ny asan'zareo isan-kerinandro azy, dia mba ahafahantsika mahita hoe tena miroso atsika. Fa hatramin'izao efa tonga ny 50 mégawatts araka voalazan'Andriamatoa filoha republika teo, ny ampahany betsaka ihany koa efa tonga amin'ny centrale 105 mégawatts, dia izay fomba fiasa mba ahafahantsika tena mahita ny fivoarany asa azo sampiantanana ary hita eny ny fotony, zay zavatra mbola tsy ampy. Ka zay no tsara mba azavain'Andriamatoa ministre ny hoe ahoana ambonomboka zao ny fanatanterahana an'izany, satria lasa resaka ambony latabatra fotsiny le izy, tsy hita ny fanatanterahana azy satria tara foana atsika. Ary kanefa kosa efa voalaza teo seconde ray, minitra ray, ora ray dia vola tsy tokony forona no lany ny fanjakana amin'ny fanamezana ny subvention any JIRAMA. Makasitraka tompoko. Andriamatoa ministre. Misaotra betsaka Andriamatoa filoha namerina fitenenana, misaotra n'Andriamatoa Premier ministre amin'ny fanontaniana sy voaray daholo ny fanamariana rehetra teo na ny Andriamatoa filoha na ny Andriamatoa Premier ministre.
ao amin'ny ekipa zany a efa misy ekipa iarahana amin'ny jirama sy ministera mijery akaiky an'izy ireo a dia ny tena ahafahana manafaingana anazy a dia ny ireo fijerena an'ireo prestataire le tena capable sy aingam-piasa zany anao an'le izy satria araky ny nazavaiko teo ao anatin'ny budget atsika dia efa mazava fa efa nisy natokana zany ho an'ny prestation anaovana an'le izy satria moa izy io raha ohatra ka ohatrany hoe ny financement ny jirama no anaovana azy dia amin'izao fahasairana ny jirama amin'izao fotoana dia tsy possible fa efa misy zany aty amin'ny côté an'ny fanjakana budget momban'izy io fa voaraisoman tsara ny toromarika fa ny anaovana azy a dia le choix le prestataire zay tena aingam-piasa sy professionnel tsara no afaka manao an'le asa d'installation indrindrindrindra raha momban'ny centrale thermique moa araky le fanamariana teo a dia tokony ho avy zany le dernier matériel zay tena important satria ny alternateur zany sy ny transformateur zava-dehibe no tsy maintsy atongavan'ireo ahafahana zany mametraka amin'izay an'le ensemble moteur alternateur transformateur sy avy eo ny manao ny travaux rehetra de connexion manodidina rehetra ka efa voaraisoman tsara toloko ny toromarika fa dia miezaka ho atao priorité numéro 1 amin'ny asa rehetra ao amin'ny ministera ny fanatanterahana na ny resaka parc solaire na ny fametrahana ny groupe thermique 105 mégawatt misoratoko araky ny teny monsieur le premier ministre zay monsieur le ministre tena mila manatsara mila manova ny fomba fiasatsika fa indrindraindrindra mila manafiaingana ny afanganam-pandeha satria efa ela tokoa reo parc solaire reo no tonga tao ohatrany ihany koa ny io centrale na 105 mégawatt io zany mantsy dia mampitombo ny fandanitsika araka teneniko teo hoe isaky ny segondra tsika dia mety hoe mafy le miteny hoe mandovo vola fa tena zay mihitsy la izy ary ny riko tsy andovo vola intsontsika fa ny tahiry ny vola zay ampiasaitsika hoentina hividanana solika sy indrindra omena ny jirama dia mba ahafahantsika manao asa fampandrosoana sy fanasoavana ho an'ny vahoaka malagasy iray manontolo ohatr'izany ilaina ny fanafainganana ny fametrahana n'ireo parc solaire any amin'ny faritra ny akamaroan'ny groupe miasa any amin'ny faritra dia mbola mampiasa gazoal avokoa ohatran'izany ny any Anosy Be gazoal ny mbola mampandeha ny groupe fanaovana herinaratra any Anosy Be zany hoe ny any Anosy Be zany dia araka ny teneniko anareo io mihoatra ny 1300 ariary ny kilowattheure nefa raha voavatany tafapetratsika ny parc solaire dia midina 185 ariary zany hoe afaka ataotsika tsara zany laza mivoaka malagasy hoe anena ny ovidiny jiro rehefa tanteraka ireo fotodrafitrasa rehetra apetratsika ao ka zay no tanjona apetratsika efa mazava ny lalantsika fa ny fanafanganana ny fanatanterahana an'izany no mila atao aingana mba hitondra vokatra soa sy hiepaka ihany koa any amin'ny voaka malagasy voalohany dia ny anena ny fatapatapahan-jiro faharoa anena ny fandanina amin'ny fandanina tsy tokony ho atao amin'ny fividianana solika ary fahatelo dia ny ampitombo ny famokarana herinaratra eto a Madagasikara any amin'ny faritra fa indrindra eto Antananarivo renivohitra